Navaivay ny fanafiana amin'ny tampiadina tao amin'ny fokotaniny Parimahitsy. Tokatrano telo samihafa no tafihin'ny Jolay 4 mampiasa basy tamin'ny sabotsy 13 ifony alahady fa 14 ny volana Mey. Lasa tamin'izany ny vola 400,000 ariary sy 50,000 ariary tamin'ny tokatrano iray ary 600,000 ariary tamin'ny tokatrano fahatelo. Tsy nisy kosa ny zavatra lasan'ireo Jolay ireo tamin'ny tokatrano voatafika faharoa. Misy fampandenesana zany azonay ity misy manao attaque tany Parimahitsy dia nandehanana zany élément io no efa tsy fatao zany fa misy tokatrano anankitelo zany no tafihin'ireo tany tafihin'ireo mitondra basy ireo dia ny tokatrano voalohany zany napoka basy ireo dia nivakin'ireo le trano dia nahazo la 2 millions de francs 400,000 ariary dia miaraka amin'ny sigara sy crédit valerana 50,000 ariary 50,000 ariary. Dia le tokatrano faharoa zany tsy tafiditra reo napoka basy fa tsy tafiditra. Dia le tokatrano fahatelo koa izay mpivarotra nahazo amindreo 3 millions de francs koa 600,000 ariary dia miaraka amin'ny entana vitsivitsy izay azondreo tao. Tokatrano iray no tsy tafiditra reo dia voasambotra moa ny anankiray zany tamin'io andro ihany satria nambaran'le olona nitafihana anankiray hoe fatako izy le feo iny fa feony ianina izay gardeny tao taloha fa niala dia izy izy mipetraka dia nambarana moa dia tsatrano tamin'ny andro iny ihany anankiray. Miroso amin'ny fanaovana fanadihadina momba n'ilay basy nampiasan'ireo olon-dratsy ireo ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao. Anisan'ny direktiva ny MTN mihitsy moa zany ministère dia secrétaire panjakana na lehibe gendarmerie anatin'izay koa ny commandant gendarmerie zany amin'io fiparitahany basy io. Dia hitanareo ngamba raha reo vokatrareo zany dia efa misy moa zany le fahitanan'ireo basy reo dia ho an'le tranga manokana taria Parimahitsy dia anatiny manao fanadihadina moa zay efa nisy mivoasambotra dia maro moa le étui hita taminazy iny zany hoe étui moa zany le mpalavy miasa taria zany misy lomoka izy reny misy lomo misoratra amin'le lotissement hoe lotissement iny zany no alefa any amin'ny Tananarivo zany mi-identifie hoe balan'izy areto Balarivo dia miankina amin'izay zany nahafantarana hoe basy ny anina ty na basy ny anina fa tsy afaka manao précision iny zay fa mbola anatiny manao an'le fanadihadina mihitsy zay amin'izao. Karohina ny olona telo ambiny voasaringotra tamin'ity raharaha fanafiana amin'ny tampiadina ity hoy ny zandarmaria pirenena.